anaovy sary vongana i Masinda Sisano, anaovy sary vongana i Masinda Ramtany Lamamra, anaovy sary vongana i Masimbavy Catherine Ashton, ho soromenaka dia miankohofa aminy any an-tranonareo any fa aza atao raha rahampirenena fa mahakasika ahy dia tsy ekeko. Misy obolana manao hoe un peuple a les dirigeants qu'il mérite, manana ny filoha mendrika azy ny firenena iray. Za manokana namana Ismaël tsy manaiky mihitsy entiny olona mpanompo sampy raha tsy mbola tonga eo amin'ny fitondrana izy. Izany no antony itenenako izao, na dia ataonareo blokom-bazaha ho extrémiste aza. Anankiray amin'ireny frantsay mitsikera ny mpitondra frantsay ireny i tompokolahy François Xavier Versave. Nalefa ny namany Ismaël teto moa ny feony tamin'ny 9 Aogostra. Ho anao mpieno, raha tia halala ny tantaran'ny France Afrique sy ny fanazavan'ny François Xavier Versave ianao mikasika izany, dia amporisiko amaky ny boky ny trosa manandevo eo amin'ny pejy 320. Frantsay iray mitsikera ny mpitondra frantsay koa ny mpanao gazety Jean-Dominique Verset, kanefa tsy tondroiny blokom-bazaha ho extrémiste izy. Namoaka lahatsoratra ity mpanao gazety Jean-Dominique Verset ity dia tao amin'ny gazety boky Marianne laharana 20 tamin'ny herinandro 7 hatramin'ny 5 Janoary lasa teo. Tahaka izao ny teniny raha fitipitinina. Hoy izy andriamatoa Jean-Dominique Verset: noho ny réal politique sahirana i Paris amin'ny voambolana mpampiorohoro satria manao fijery miangatra i Paris. Aripaky Paris ny islamiste Akmi Mojao sy Ansardine any Mali avaratra tondroiny ho mpampiorohoro. Any Syrie alan'ny Paris ny filoha Bachar el-Assad tondroiny ho mpitondra jadona. Dia ataon'ny Paris allié de réserve, zany hoe namana andamosin'ny fahavalo ny islamiste syriana al-Nosra manohitra any Assad. Tsy tondroiny ho mpampiorohoro ireo islamiste syriana ireo fa tondroiny hoe combattant rebelle. Kanefa fantatra tsara fa raha mahazo fitondrana ireo islamiste al-Nosra ireo any Syrie, ny politika nataon'ireo islamiste tany Mali ihany no ampiariny any Syrie dia ny lalàna silamo sharia. Akatony ny bara fisontroan-toka rehetra, dorany ny fiangonana kristianina rehetra, rarany ny fifoana sigara, vangoan'ny kibay ny vehivavy rehetra tsy misaron-doha sy ny sisa sy ny sisa. Tsy maninona ny Paris, hoy ity mpanao gazety Jean-Dominique Verset namarana ny fanakianany. Tsy manam-paninona ny Paris zany izy satria noho ny réal politique ataony allié de revers ireo islamiste syriana al-Nosra mba androdana any Bachar el-Assad. Eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ny antsoina hoe soft power na fahefana malefaka dia fahaizana mampiasa tetika malefaka ara-drafitra, ara-kolotsaina, ara-ideolojia, fiaraha-miasa amin'ny haino aman-jery tsy miankina, mahasintona olona ho namany tena. Tafiditra amin'izany ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena manohitra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Piaro ny zo maha olom-pirenena izao tontolo izao, zany hoe amin'ny citoyen du monde, toy ny ataka, ny jubilé sud, ny altermondialiste, ny forum social mondial ary ny forum social mondial africain. Raha lany andro lalaovin'ny JICM ny mpanao politika malagasy, misy firenena afrikanina isika miteny zao efa miditra amin'izany sehatra forum social izany. Ny hard power zany hoe fahefana mafy dia fampiasan-kery ara-miaramila, fampiasan-kery amin'ny toe-karena, hanerena firenena iray ilefitra sy andohalika. Izany hard power izany no ataon'ny JICM Madagasikara izao. Ny smart power dia fahaizana mampiaraka ny soft power sy ny hard power. Araka ny tenin'ny filoha Amerikanina Theodore Roosevelt hoe speak softly and carry a big stick.
Tsy manao izany ady hevitra izany ny mpanao politika mahazatra satria ny fanatanterahana ny baiko ny ziky ihany no any politika ainy. Milaza izy ireo fa adalàna ny manao fifidianana tsy miaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria tsy ahazo ny fankatoaviny. De ho sahirana ho ireo blokom-bazaha ireo i Madagasikara satria tsy omeny fianakaviam-be iraisam-pirenena vola kanefa hoy izy ireo ny vahoaka malagasy efa mahantra. De miala tsiny aminareo blokom-bazaha raha iteny an'ity. Kabaran'ny blokom-bazaha tsy manana tolotra politika vaovao izany satria tolotra politika vaovao no tokony atao izao fa tsy rediredy tahaka izany. Mety manana tolotra politika ianao piano io fa atolotro ity hevitro ity anomboana ny ady hevitra. Tsy realy politika, tsy velta politika no tokony atao fa malagasy politika ampiarahana amin'ny fahefana soft power. Izany tolotra politika vaovao izany dia mifototra amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fahendrena malagasy manao tery omby ririnina, tsy mamono ny vahiny kanefa tsy mambotry ny malagasy. Izany no refondation tokony atao alohan'ny fifidianana ho fototry ny lalam-panorenana vaovao.